Namtsika fofokosan'ny larana vaovao ny gazety Soa izay ivoaka ao amin'ny Rapitso loha hevitra vaovao no aroso amintsika ao amin'ny Rapitso izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy mifandao, nitoky ny fampizahaina. Ny larana fa 7:30 amin'ny gazety Soa indray no ivoaka manomboka Rapitso ka nomany soanao dia lohahevitra maromaro indray. Hitantsika ohatra ny Rapitso ny fitsapana ho an'ny rehetra ahafantarana hoe olona marefo ve ianao sa tsia. Ampahafantarany gazety Soa amintsika ihany koa fa tamin'ity volana May 2024 ity no volana nafana dia nafana indrindra. Mbola toy izany gazety Soa ihany koa ny fampahafantarana amintsika ny lamodin'ireo mpanakanto malaza ny ivelany ihany ka ho amin'ny Rapitso dia ny lamodin'ny Mailay Sirius indray no ampahafantarany gazety amintsika. Ampahafantarany Mamasoa amintsika eo amin'ny tetiky Mamasoa ny fanitsiana clé makely ny tareny. Any ivelany ihany kosa dia ampahafantarany gazety amintsika fa misy ny fimailo vaovao samihafa ho toy ny ahoana izany fimailo izany any aoriany. Ampahafantarany gazety amintsika ary fa miova loko rehefa mifandray amin'ny aretina mifindra izany fimailo izany. Misy ihany koa ireo lohahevitra sy lahatsoratra amin'ny teny vahiny entin'ny gazety Soa amintsika. Ampahafantarana antsika hoe ahoana ny zavatra tokony atao eny an-dalambe, ampahafantarany ireny amintsika. Eo amin'ny resaka fahasalamana ihany koa dia ny fihinanana ny voankazo izay tsara ho an'ny fahasalamana indrindra ny agrume no tena entin'ny gazety Soa amintsika Rapitso. Azadino ary maka ny anjara gazetinao ny amin'ny mpivarotra mahazatra anao gazety Soa larana fa 7:30. Akatsika ny fampahalalam-baovao tompoko lasa tompoko vavy dia ankasitrahana ny fiarahanao taminay tamin'ity takariva ity fa me fotoana eto indray tsika ao amin'ny Rapitso mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary veloma tompoko.